Zava-dehibe ny fanamafisana ary ny fanatevenana ihany koa ny fiaramiasa misy eo amin'ny zandarmariam-pirenena ny manam-pahefana sivily ny fitsarana ary ny vahoaka tsirairay mba ahafahana manatanteraka ny fifidianana filoham-pirenena ampitoniana sy ao anatin'ny filaminana raha ny fanambarana no entiny avy eo anivo ny zandarmariam-pirenena. Tato ato nefa dia tsikarotra fa tao manjaka ny tsy fandriam-pahalemana indrindra tao anatin'iny volana lasiny izay andraisan'ny tompona andraikitra eo anivon'ny filaminana andraikitra araka ny fanazavana izay noetiny. Mba ahafahana miatrika ampantonina amin'ny fifidianana izay ho tondrosaina eto anivon'ny firenena ny faha-7 volana novambra ho avy izao dia miantso fiaraha-miasa amin'ny olona rehetra ny eo anivon'ny gendarmerie-pirenena. Fanatevenana ny fiaraha-miasa eo anivon'ny manam-pahefana sivily sy ny fiaraha-miasa amin'ny fitsarana ary indrindrindrindra eo amin'ny vahoaka tsirairay avy no ahafahana miatrika amin'ny fifidianana ampantonina raha nambarany teo anivon'ny gendarmerie-pirenena androany. Inona moa zany no zavatra iverina ahafahana miatrika ampatoniana ny fifidianana amin'ny ankapobeny fa inona ny tena fepetra mbola ho raisina zany tsy maintsy afahantsika misoritra andreo asa ratsy rehetra reo. Misy tsy tranga fa misy teboka telo zany tianay ho asongadina eto. Ny voalohany indrindra dia ny fanatevenana ny fiaraha-miasa. Io moa le voalazako tery aloha fa matetika isika dia mahita fa ny fiaraha-miasa ihany no angatahana. Tsy ny gendarmerie irery na ny mpitandro filaminana irery ihany no mpiatsehatra amin'ny lafiny resaka fandriam-pahalemana. Singa anankiray ihany izy ary anisany nanatevina nanamafy an'izany ny andriamatoa Prime Ministre fa tsy tompony andraikitra irery akory ny mpitandro filaminana. Ka eto zany zay dia andeha hanamafy izany hoe anentana ny mpiara-miantsehatra amin'izany resaka fitandrona fandriam-pahalemana zany fa singanay manokana eto izareo sehatra izay tianay ao amafisina ireo ny fiara-miasa. Antoka ahafahana miatrika amin'ny fifidianana ampantonina tanteraka amin'ny fandriam-pahalemana. Araky ny tatitra nataony teo anivon'ny gendarmerie-pirenena androany anefa dia hita ho nanjaka ny tsy fandriam-pahalemana teto amin'ny firenena ny volana Jolay lasa teo.